Galatiana toko fahatelo. Galatiana toko fahatelo dia averintsika vakina sy enona ry havana fa sarotsarotra le texte dia ny fanahy masina amerina antsika ao amin'ny saintsika zany texte zany Galatiana 3 folo ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra tsy maharitra mankatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona marinina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny marina amin'ny finoana no velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana fa zay mahatandrina izany no velona aminy. Kristy nanafitra anay tamin'ny ozy ny lalàna satria tonga voaozona hamonjy anay izy, fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra miantona amin'ny azo, mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinan'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Amen. Zao no afatra ho antsika ry havana amin'izao aladin'ny Paska zao hoe safidio ny fitahiana. Safidio ny fitahiana sy ny fiainana. Safidio ny fitahiana. Toy ny tamin'ny andron'ny Mosesy ry havana dia toy ny miteny amintsika amin'izao Paska maraina zao ny Tompo hoe io apetraka eo anoloananao ny fitahiana sy ny fanozonana, fiainana sy ny fahafatesana. Misafidia ny fitahiana. Misafidia ny fitahiana. Le fanontaniana ara dia hoe ahoana zany hoe misafidy fitahiana izany? Valiteny ry havana, ny finoana no azahoana fitahiana. Finoana no azahoana fitahiana. Safidio ny fitahiana, ny finoana no azahoana fitahiana. Vakitsika ingay ny 1:12. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona marinina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny marina amin'ny finoana no ho velona. Na ny marina amin'ny finoana no ho tahiana. Abakoka toko 2, ndao ara jerentsika ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Abakoka. Abakoka toko 2 1:4. Ezahantsika mamantatra hoe ahoana zany toetra ny olona mino zany ka ho velona, ary ho velona mandrakizay. Tamin'ny andron'ny Abakoka ry havana, tamin'ny andron'ny Abakoka, mbola mandre baiboly mivadika 865 ary zay a. Dia hoe tena tao anaty faratsiana, tao anaty faratsiana ny firenena Jota, tao anaty faratsiana. Ary tao anaty faratsiana izy noho ny afitoko Joda ry havanao, tsy noho ny afitoko ny jentilisa. Zany zavatra mitranga eo amin'ny Abakoka eo. Dia jereo ara le toko voalohany inge 1:5 fa tonga dia fahenina. Fa indro atsangako ny Kaldeanina dia le firenena masika sady mirehitrehitra. Atsanga an'Andriamanitra ny Babiloniana, mitovy ihany le Kaldeana sy le Babiloniana, hanafay anreto Joda reto. Zay zany le situation eto, hanafay.
andreto jota reto manangana firenena jentilisa faran'izay masika Andriamanitra anafaian'ny jota zay miaino anaty faratsiana tanteraka zay le izy dia zao zavatra mitranga zao zany a tonga tokoa ny babiloniana tamin'ny taona 605 talohan'i Jesosy 70 taona avy eo dia natsangan'Andriamanitra indray Kirosy nandringana any Nebokadnezara sy ny babiloniana zay le arak'le tamin'ny louange atao hoe Andriamanitra micontrôle ny zavatra rehetra Andriamanitra micontrôle ny zavatra rehetra dia aiza ny fipetraky ny finoana amin'izany avana donc jerentsika Habakoka toko faharoa andininy fahaefatra ny anaran'i Jesosy indro feno avinavina fanahiny ireny fa tsy mahitsy ao anatiny fa ny marina ho velon'ny finoana ny olona marina eto ry havana ny olona marina eto dia olona tena hoe manaiky an'izay hoe fitondran'Andriamanitra zay olona manaiky hoe faizina rehefa tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra manaiky izy faiziny zay ry havana ny lesiny eto manaiky izy faizina ary mahafantatra fa hoe Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana rehetra ary tsika mahita an'izany izy mandefa ny babiloniana io dia voafetra ihany ny fotoana anjakazakany babiloniana fa andefa Kirosy izy rehefa avy eo zany amin'ny andavanandrom-piainana ry havana zay le toetra ny mpino hoe tsy misy zavatra miatra ka tsy nataony io Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo io ary raha vakitsika eny 17 fa ny fahitana dia mbola amin'ny fotoanandro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso ty le efa nilazaintsika ohatrany tamin'ny Zakaria ty faminaniana ataon'ny Zakaria ty milaza hoe ho avy ny babiloniana fa avy eo ho avy koa Kirosy dia hoe mikendry ny tena farany dia hoe fiavian'i Jesosy ry havana mikendry ny fiavian'i Jesosy ary tsika mahita an'izany fiavian'i Jesosy izany te ambolo finoana ao antsika ny tompo ry havana fatokiana tanteraka an' Jesosy tamin'ny andron'ny Joda raha hiady amin'ny babiloniana zany ianao tsy possible zany alefy sara an-tsaina hoe tsika gasy ve dia hoe anana heritreritra hoe hifanandrina dia hiady amin'ny sinoa ny sinoa nohatra ny hoe babiloniana tamin'izany andro zany première puissance mondiale tena hoe adalàna zany fa zao ry havana Jesosy natsangan'Andriamanitra tamin'ny Matteo tsy hoe natsangana atao tsaina fotsiny na natsangana atao anaty baiboly fa hoe tian'Andriamanitra isika anankina ny fiainantsika amin'io Jesosy nitsangana tamin'ny Matteo manana babiloniana voadidina babiloniana sika ry havana ao amin'ny andavanandrom-piainantsika tena hoe fahavalo tsy eresena eo Satana eo ny fahazaran-dratsy zany ny babiloniana zany fa hoe zay mahatoky an' Jesosy ry havana zay mahatoky an' Jesosy dia ho mpandresy ho velona eo ny fahazaran-dratsy manahirana le fiainantsika mora milavolevontsika mora kivosika mora diso fanantenantsika mora maratritsika normal zany fa ao anatin'izany ve atoky an' Jesosy ianao ry havana zay le fanontaniana apetraky ny tompo amintsika ary raha te hoe te hiplaire amin'Andriamanitra ianao te ho ankasitrahan'Andriamanitra ianao raha te hahazo fitahiana ianao dia matoky any asa nataon'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ho avy ny fitahiana zay ihany ry havana ny lalam-pitahiana zay ihany ny loharano pitahiana hoy izy tsika hoe safidio ny fitahiana
amin'ny alalan'ny finoana no azahoana fitahiana. Zany tenenina zany ry havana zavatra fantatsika daholo fa ny zavatra faharoa dia izao, ary ity faharoa ity ny tena fiainantsika raha ny marina. Misafidy ny ozina isika, ary farafakely misafidy tsinahy ny ozina isika menakavy, satria tsy mandeha amin'ny finoana fa mandeha amin'ny herin'ny tenantsika. Misafidy ny ozina isika satria tsy mandeha amin'ny finoana fa mandeha amin'ny herin'ny tenantsika. Misafidy ny ozina isika satria misafidy ny andeha amin'ny herin'ny tenantsika ry havana. Tena mampalahelo amin'ilay fiainantsika, mitady ny tsara ihany ingatsika, mitady zay hahafaly an'Andriamanitra ihany ingatsika. Tena marina zany, fa tsy matoky azy tsika, tsy manaiky azy tsika amin'ny lalantsika rehetra. Dia ahoana? Manao zay saim-patatsika isika menakavy ry havana, manao zay saim-patatsika isika menakavy. Ary satria tsy matoky an'Andriamanitra fa matoky teny isika, dia miantso ozina. Raha miveritsika amin'ny Galatiana toko 7 tao ry havana, ny 9:10. Fa zay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambany fanozonana. Fa voasoratra hoe voaozina zay rehetra tsy maharitra makatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Voaozina zay rehetra tsy makatoa, tsy maharitra makatoa zavatra rehetra. Sokafa ingeny baibolitsika eo amin'ny Deutéronomia 8:20 ry havana, ahitana an'ilay ozina. Le ozina satria matoky tenitsika fa tsy matoky an'Andriamanitra, izay fotsiny ingeny ry havana. Fanakanana an'ilay jiosy ity, zay mitady ho fankasitrahan'Andriamanitra, dia miezaka manatanteraka ny didy 10, miezaka manatanteraka les 613 commandements raketin'ny bokin'ny Mosesy. Impossible zany, impossible zany ry havana, impossible. Sady impossible zany no miantso ozina. Donc raha antsika mamaky ny 5:10 hoe, fa raha tsy mihaino ny feon'i Jehovahandriamanitra kosa ianao, ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny zay andidiko anao an'io, dia ho tonga aminao sy hahatratranao zao fanozonana rehetra izao. Tena misy ny ozina, ary sika ihany ny miantso ozina ry havana. Zay le izy, satria matoky tena fa tsy matoky an'Andriamanitra. 9:20 hoe, ozonina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondra-manosinao. 7:20, ozonina ianao raha miditra, ary ozonina ianao raha mivoaka. 3:20, ary ho varahina ny lanitra eo ambony lohanao, ary ho viny tany eo ambaninao. 5:20, atolotry Jehova ho resy eo alohan'ny fahavalonao ianao. 7:20, dia hitsapatsapa ianao, na dia amin'ny tatao vovonana azy, tahaka ny fitsapatsapany jamba ao amin'ny Espito, ka ho tsy ho tonga any amin'izay alehanao. 2:30, ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy omena ho an'ny firenena hafa. Mahatsiaro an'ity foana ry havana rehefa mahita ireny havantsika mandeha miasa trano any Dubai sy ny karazany, ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy omena ho an'ny firenena rehetra. Toizantsika ilay izy eo amin'ny 4:70, ny vahiny ampisambotra anao fa ianao kosa tsy ampisambotra azy. Tanao ty rehefa mijery vaovao ianao, nampisambotra antsika voaloatra zao indray any, mbola anatin'le capacité de remboursement antsika zany, anaty capacité de remboursement zany fa oziny zany tonga amin'ity firenena ity ry havana. Etsetra ary koa amin'le 44, le vahiny olohany fa ianao ho rambony. Rambontsika gasy zao io le ozina ry havana. Zay le izy. Fa ny vaovao mahafaly ato amin'ny Galatiana toko 7:20 dia Kristy nanafitra antsika tamin'ny ozon'ny lalàna. Kristy nanafitra antsika tamin'ny ozon'ny lalàna zany.
le ozina rehetra ny tany saina teo tahaka ny hoe navilo any amin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ry havana ka tsy ahatratra antsika zay matoky azy zay mametraka ny fitokisantsika azy ary zay manaiky fa hoe ho atsika mba navotana antsika amin'ny ozina tokony hahazo antsika no niakaran'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana teo. Mahatonga an'le ozina ozy izytsika teo ry havana dia ny hoe satria ianao miantehitra amin'ny herin'ny tenanao, ny jiosy niantehitra tamin'ny lalàna. Fa misy olona tsy jiosy ry havana miantehitra amin'ny herin'ny tenany, miantehitra amin'ny fahaizany, mantehitra amin'ny fahendreny. Taona vaovao 2021 ty na Pasika 2021 tena hoe anao an'izao tsy anao an'izao tsony tsy anao an'izao tsony tsy anao an'izao tsony zay ry havana miantso ozina zay le fikasana tsara zay raha tsy ny alohavana finoana sy fahatokisana an Jesosy. Le fikasanao tsara zay atokisanao iny ingeny miantso oziny fa raha fikasana tsara ateraky ny finoana sy ny fahatokinan Jesosy le izy dia anananao fitahiana zany ary anananao fiainana be dia be. Eo am'teny zany tsika hoe safidio ny fitahiana dia hoe matoky tanteraka an Jesosy, manaiky tanteraka azy. Aza misafidy ozina, aza miantehitra intsony, aza miantehitra intsony tahaka ny mazatra antsika ry havana amin'ny herin'ny tenantsika. Fa ampidiro eo afovoan'ny fiainanao amin'izay Jesosy dia hoe avelo izy anjaka tanteraka amin'ny lafin'ny mpiainanao rehetra. Famarinana farany ry havana dia amin'ny 4:4. Galatiana 3:4. Galatiana 3:4. Ny anaran'i Jesosy mba ho tonga amin'ny jentilisany fitahiana any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisintsika amin'ny finoana teny fikasana ny amin'ny fanahy. Mazava be ry havana ny hoe safidio ny fitahiana manana finoana matoky an Jesosy. Mazava be zany. Antsiro ny ozina ok'izay ny fahatokisana tena, ok'izay ny fiveran-tena ho zavatra, ok'izay ny avinavim-po araka ny tenin'ny Abakoka fa miantso ozina izany. Tena tsy ampy ry havana zany toriteny zany hoy ny apôstôly Paoly, tena tsy ampy zany. Inona ny tsy ampy? 5:7 hoe tsarovy fa efa nandray ny fanahy masina ianao araka ny teny fikasana. Tsarovy fa efa nandray ny fanahy masina ianao araka ny teny fikasana. Io fanahy masina io ry havana tany amin'ny testamenta taloha, io no efa niasa tao amin'ny mpaminany androny fiavian Jesosy. Tonga Jesosy, ny fanahy masina no teny io le Mesia andrazana. Io fanahy masina io nanangana Jesosy tamin'ny maty. Ary io fanahy masina io ankehitriny no nomena antsika raha natao batisa isika, raha nandray an Jesosy tompo sy mpamonjy, ary dia hoe io no te hitarika ny fiainantsika ka hameno antsika amin'ny fitahiana. Tsy misy antony ho anao, tsy misy antony ho anao le fahamarinana voalohany sy le fahamarinana faharoa raha tsisy an'ity fahamarinana fahatelo ty hoe tsarovy fa efa nandray ny fanahy masina ianao. Tsarovy fa efa nandray ny fanahy masina ianao. Ny asa-panavotana nataon'i Jesosy, maty izy dia nitsangana tamin'ny maty, fa tsy ampy izay ozy izy. Maty izy dia nitsangana tamin'ny maty dia mipetraka any an-danitra, tsy ampy izay ozy izy. Fa maninona ny tsy ampy izay? Tsy ampy izay raha tsy mandefa ny fanahy masina amin'ny fiangonako ry havana. Fa mampalahelo amintsika, marina ny tenin'ny sekta hoe tena marina dia fiangonana tsy manana ny fanahy masina. Marina zany ry havana. Diso ny filazany, fa marina ny zavatra kendreny. Fatatsika fa nandray ny fanahy masina, fa tsy mety tarehin'ny fanahy masina sika menakavy ry havana malalo. Zany mamatimaty ny finoantsika ohatran'io. Zay fotsiny ny zavatra io. Meteza manompoko izao. Tarehin'ny fanahy masina ry havana. Meteza tarehin'ny fanahy masina. Ary izy tsy hitarika anao raha tsy angatahana hoe fanahy io avia
tario manomboka zao ry havana aza mandahatra momba ny fanamasina intsony fa rehefa matsiaro ny fanamasina ianao avetrany dia antsoa izy hoe fanamasinao avianao zay fanamasinao ianao a le nanangana an' Jesosy tamin'ny maty avio a tario a ho any amin' Jesosy tario ho any amin' Jesosy asanao zany fanamasinao tahaka ny nampidiran'Andriamanitra Noa tamin'ny fotoan'androny talohan'ny savitrano tahaka ny nampidiran'Andriamanitra Noa tao anaty samby fiara fanamasinao ampidiro anatin'ny Jesosy ampidiro anatiny a toetoetro anatiny a toetoetro amin'ny fitiavana ampidiro amin'izany ahy fanamasinao io Jesosy mipetraka any an-danitra io fanamasinao aoko marina amiko ny hoe ankehitriny dia tsy zatsony ny velona fa Jesosy Kristy ny velona ato anaty asanao zany fanamasinao talao aminao a tanterao zany fanamasinao finoa ny otako rehetra vinoa ny eloko rehetra fanamasinao afao amin'ny fahazaran-dratsiko rehetra ary fantatro tsara zany tena mitalao aminao a ary dory zay mba hoe fakafaka-pahotana rehetra mbola hitanao ato amiko fa zany no angatahako aminao amin'izao pasika zao e fanamasinao aza vela iantehitra amin'ny fahaizako a aza vao io saiko feno adalàna io e maiziny ny adalàna io e fanamasinao hitanao ny sedra fenao le nanangana an' Jesosy anangana ampaherin'ny moraliko hiaro amin'izay mety hoe filavona levona mijery amin'ny fiainako marina amiko ny amin'ny Habakoka tena hoe misy fotoana tsy mamontsina ny aviavy tsy mamono voaloboka mandisy fanantenana ny oliva fanamasinao fanahy ny fifaliana ianao meo fifaliana ihany meo firavoravona ihany avy aminao zany fa tsy avy amin'ny saiko tsy avy amin'ny moraliko ry havanao tiantsika ny tompo an'io zany ny karany teo amin'ny hazo fijaliana zany nitsanganany tamin'ny maty anaporofoiny hoe le ozina zay tokony sahaza ny raisiny ary miteny aminao izy amin'izao maraina izao hoe eny ary safitio amin'izay ny fitahiana safitio amin'izay ny finoana dia azo fiainana mandrakizay ianao anana fiainana ankasitran'Andriamanitra ianao ety an-tany ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo amen